Mbola faly miarabantsika rehetra any anatin'ny tokantrano indray ny tenako amin'ity an'ity manona ny fiaitanan'i Jesosy Tompo ho aminao sy ny ankonanao izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo izao Jehovandriamanitra ny Israely nisy soantsika rehetra izany. Apôstôly Andreasy miaraka amintsika eto ao anatin'ity fandarana manokana ity faly manasa antsika rehetra ny tenako aharitra hatramin'ny farany ao anatin'ny fianonan'ny fampianarana sady miavaka kely moa zany ny fandarana ny androany mampianatra mahakasika ny ozona ny tenako dia aorianan'izay isy ny vavaka fanafahana na ny délivrance mivantana arahana ito amin'ny onjam-peo zany amin'izao fotoana izao. Marena moa zany fa ty fandarana ity dia mivantana ihany koa any amin'ny YouTube ho an'izay manaraka video zany dia tonga dia mahita an'izay mivantana izy amin'izao ora sy fotoana izao zany. Ka alohan'ny tena hidirantsika anatin'izay fampianarana izay dia hivavaka isika hametraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mbola afaka manambara ny sitraponao eto amin'ity Tompo magataka ny famondraponao amin'izao ora sy fotoana izao ampiteny any ianao mba ho fiainana ho an'ny olona rehetra any anatin'ny tokantrano izay manaraka tsy tapaka ity onjam-peo ity Tompo malalako. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao. Tompony hery sy ny fahefana ianao Tompo, misaotra betsaka anao tanteraka amin'izao ora sy fotoana izao. Aoka ianao hiasa amin'ny fahafenoana anatin'izao fandarana izao, hitondra fanafahana ho an'ny isam-batan'olona ianao Tompo ao anatin'ity fotoana lehibe sy goavana an'ity Tompo. Mino anao Andriamanitra fa miasa ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra ray. Amen. Andray baiboly isika dia jerevantsika any amin'ny bokin'ny Genesisy. Genesisy toko fahatelo. Genesisy toko fahatelo manomboka ny andinin'ny voalohany makitsika azy tsy maninona. Genesisy toko fahatelo manomboka ny andinin'ny voalohany makitsika azy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta. Ny soramandreo dia milaza manao hoe ny nanotany Adama sy Eva sy izay nataon'Andriamanitra taminy. Ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehova Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny vehivavy, anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Fa ora vehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azona hinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo ampovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tandremanareo izany, fa andrao maty ianareo. Ary hoy ny menarana tamin'ny vehivavy, tsy ho fatotra akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo azy dia ahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitana vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiriritra hampahendry, dia nanotazana ny voany ka nihinanany, ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Dia nahiratra ny mason'izy ny vady, ka fantany fa mitanjaka izy, ary nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina ho azy. Ary nandrean'i Jehovandriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa ho hariva ny andro. Ary nalehilahy sy ny vadiny nihery ny tavan'i Jehovandriamanitra tao anatin'ny hazo tao amin'ny saha. Ary Jehovandriamanitra dia niantso andralehilahy ka nanao taminy hoe, aiza moa ianao? Ary hoy izy, nandrehanao tao amin'ny saha dia natahotra aho satria mitanjaka ka dia nihery. Ary hoy izy, iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Efa nihinananao va ny hazo izay nandrarako anao? Tsy hinananao. Dia ora lehilahy, ny vehivavy izay nomenao namako, izy no nanome ahy ny voankazo ka dia nihinanao. Ary hoy Jehovandriamanitra tamin'ny vehivavy, inona izao nataonao izao? Dia ora vehivavy ny menarana no namitaka ka dia nihinanao. Ary hoy Jehovandriamanitra tamin'ny menarana, satria nanao izany ianao koa amin'ny biby fiompy rehetra sy ny bibidia rehetra dia ianao no voaozany. Ny kibonao no andehananao ary ny vovotany no hohaninao amin'ny andro rehetra iainanao. Dia ampifandrafesika ianao sy ny vehivavy, ary ny taranakao sy ny taranany, iza norotoro ny lohanao ary ianao kosa norotoro ny belatongony. Ary hoy koa izy tamin'ny vehivavy, ahabe dia abe ny fahorianao indrindra faramanana anaka ianao, ary fahoriana no hiterahanao zanaka, ary ny vadinao no hianteheran'ny fanerinao ka izy no anapaka anao. Amen. Hatreo aloha zany no jerevantsika androany
mahakasika ny ozina zay niatra tamin'ny menarana sy eva zany no tena ho resantsika eto aloha amin'ity an'ity satria ny ozina dia anisan'ny mamatotra ny fiainan'ny olona hatramin'ny taranany faramandimby ary mamotika fiainan'ny olona maro mihitsy ty resaka ozina ity. Ny ozina dia hery ratsy anankiray izy io mamatotra ny olona hatramin'ny taranany faramandimby. Izany hoe fanahy ratsy vokatrana fahotana zay atao dia tonga dia mipetraka ho azy mamatotra ny fiainan'ny olona zany ty oziny ty ka mitaranaka faramandimy rehetra hatrany amin'ny zafim-paladia any alavitra be rehetrarehetra any dia afaka fatorany oziny avokoa zany dia avy ramalala ao amin'ny tompo. Dia eto misy olana teo amin'ny Adama sy Eva izay fantatsika tsara moa zany ity tantara ity fa noho ny amin'ny nataony menarana namitaka ny Eva no natonga ny Adama sy Eva zany tafalatsaka tao anatin'ny fandikana ilay didin'Andriamanitra sy ilay fitsipik'Andriamanitra zany. Ny teny napetrak'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva dia hoe ny azo eo amin'ny saozy izy dia azonareo hinanana avokoa, fa von'ny azo eo ampovoan'ny sa kosa dia tsy azonareo hinanana zany fa ho faty tokoa ianareo ho Jehovah'Andriamanitra. Zay ny didy napetrak'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva. Dia ny zavatra nitranga nefa fantatry ny menarana tsara mihitsy fa raha ohatra ka andika an'io didy zay napetrak'Andriamanitra io i Adama sy Eva dia hiala aminy daholo ny fahasoavana rehetra izay napetrak'Andriamanitra tao amin'izy mivady. Dia nizahan'ny Satana ny fitahana zany Eva ndrisiny lahatra hoe anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny sa. Dia raha vehivavy kosa namaly ka nanao hoe ny voan'ny azo eo amin'ny saozy izy dia azona hinanana ihany, fa ny voan'ny azo eo ampovoan'ny sa kosa efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo, natendrenareo izy zany fa andao maty anareo. Zany hoe didy napetrak'Andriamanitra mihitsy zany hoe raha vao mihinana an'le azo, le voan'ny azo eo ampovoan'ny sa i Adama sy Eva dia ho faty izy araka ny voalazan'i Jehovah'Andriamanitra. Dia fantatry Satana tsara zany fa isy fahampotehana be mihitsy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona na i Adama sy Eva raha vao mihinana an'io azo voarareo izy. Dia niezaka Satana nandresy lahatra ny Eva, namitaka azy mihitsy tao anatin'izany rehetrarehetra izany, napiditra azy tao anatin'ilay fahotana dia tafalatsaka nihinana an'ilay azo voarara moa zany Eva. Dia tsy vitan'izany fa nomeny ihany koa i Adama vadiny dia rehefa nihinana azy izy dia ny zavatra tsapan'izareo voalohany tonga dia natsapa teny izy fa hoe mitanjaka tsy miakanjo, dia lasa nanao akanjo ravina viavy zany zareo avy eo dia niafina an'Andriamanitra. Nisy fotoana moa Andriamanitra mitsangatsangana tao amin'ny Saidena nandeha namangy an'izy mivady dia ny zavatra tsapa zany tsy hitan'Andriamanitra tao i Adama sy Eva. Niantso Andriamanitra hoe ry Adama fa aiza ianao? Dia nanabara tamin'ny Jehovah'Andriamanitra i Adama hoe mandrianao ato amin'ny sa ozy izy dia mihery ny tavanao satria matahotra zaho mitanjaka. Dia hoy izy Andriamanitra izy milaza aminao fa mitanjaka ianao nga efa nihinananao ny azo zay nandrarako anao. Dia hoy ny tenen'ny Adama hoe ny vehivavy zay nomenao namako izy no nanome aka dia nihinana. Dia nanontaniany Jehovah'Andriamanitra Eva, dia hoy izy Eva indray nanao hoe Satana ozy izy namitaka aka dia nihinana. Nanomboka teo zany dia niala tamin'ny Adama sy Eva le fahazavana. Ny tena marina zany ny olona anankiray i Adama sy Eva moa zany tany am-piandohana dia nisy fahazavana tamin'izy anankiroa reo satria hainareo tsara angambany zany hoe any anaty ala zany mino fa mba nandeha tany anaty ala ihany ianao, misy fotoana mandeha makany ambanivohitra dia rehefa tonga any ambanivohitra ianao ka maizina be miletika iny ny masoandro dia hitanareo tsara zany hoe fahamaizinanao anaty ala zany fa tena maizina tsy fakahitana mihitsy. Zay ny zavatra misy rehefa anaty ala any na any amin'ny toerana tsisy jiro. Dia ohatr'izay ihany koa ny tao amin'ny Saideny fa i Adama sy Eva zany nisy fahazavana tao anatin'izy ireo dia iny fahazavana tao anatiny ihany no manazava ny lalana, ohatrany hoe lasa lampo manazava ny lalana zany araka an'ireny teny Jesosy hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao. Zany hoe arabaky teny reny tamin'ny fotoanany Adama sy Eva mbola tsy nalala ota dia tena hoe nisy fahazavana mihitsy tamin'izy anankiroa manazava azy zany avy ao anatin'ny vatany. Fa tao aoriana kosa rehefa nanota ry zareo dia ny zavatra nitranga dia niala le fahazavana tamin'ny Adama sy Eva zany. Dia rehefa nitady azy Andriamanitra dia tsy nahita. Zavatra mitranga zany amin'ny fotoana ny olona anankiray manota dia lasa tsy hitan'Andriamanitra mihitsy satria rakotry ilay fahotana zany izy. Fa ny olo marina kosa zany dia voatsinjon'Andriamanitra ny lalany na mandeha makaiza izy
na mandeha makaiza de tsindrovin'Andriamanitra. Na ao anatin'ny ady mamay mihitsy ary ianao, anatina olana goavana ianao a, ao anatina fanenjehana ianao a, na manana ady eny amin'ny tribonaly ianao a, na be deaibe ny mety ho karazana ady lalovanao, na ny anatin'ny toeram-piasana, any amin'ny tokantrano, eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny a, de tadidio foana hoe raha mbola fahamarinana izay mitondra fahazavana ao anatsika no arahanao sy tandremanao a, de hoy aminao hoe hitan'Andriamanitra foana ianao am'izay alehanao rehetra zany. Manara-maso anao foana ny tompo ary mijery anao foana izy ary hitany foana ry misy fahazavany ry a, de hitan'Andriamanitra avokoa zany a ny zavatra ataonao rehetra raha araka ny fahamarinana zany ny lalanao. Zay zany ny zavatra mitranga. Fa amin'ny fotoana kosa ny olona anankiray zany a tafalatsaka ao anatina fahotana, de ny zava-misy tsy hitan'Andriamanitra izy fa Satana kosa no manana fahefana be eo amin'ny fiainan'le olona, afaka mamotika ny fiainany a, tsy mandravarava ny fiainany mihitsy zany ary miezaka mamotika ny olona io tsy ho tafarina mihitsy izy. Zay zany nataon'ny Satana raha ohatra ka misy olona ahitany Satana fahotana kely zany. De hitanareo tsara zany ny mahasamy hafa ny olo-marina sy ny olona miaina anaty fahotana zany, de ny olo-marina misy fahazavana entiny, fa ny olona milalao fahotana kosa aizina zany ny mandrakotra azy. De ireo zany ny fanavahan'Andriamanitra an'le hoe olo-marina sy ny olona miaina anatin'ny fahotana. Raha mbola misy fahotana kely ny lalovinao na tehirizinao anatin'ny tokantrano, tehirizinao any anatin'ny fo, tehirizinao any anatin'ny fieritreretanao any a, de tadidio foana hoe misy aizina mipetraka zany ao anatinao am'izao raha fotoana zay. Misy fampianaran Jesosy tombo zay makasika ny hoe makasika ny maso hoe raha tsara ny masonao izy a de mazava avokoa ny ao anatinao rehetra, fa raha ratsy kosa ny masonao a de maizina avokoa ny ao anatinao rehetra. Zany hoe ny zavatra jerevan'ny masontsika zany a na mampiditra fahazavana ao anatsika, na mampiditra aizina ao anatsika ny zavatra jerevan'io masontsika io. Dikan'izay zany a rehefa misy fahotana lalovan'ny olona anankiray de lasa mampiditra aizina ao anatiny izy, miaina ao anatina aizina, miaina ao anatina famaizinana tahaka ny miainana Damaseva rehefa tafalatsaka tao anatin'ny fahotana zareo. Ary tsy nijanona teo ihany anefa, fa rehefa vitan'Andriamanitra ny fanadihadiana tamin'ny Adamo, Eva ary ny mena rana, de hitan'i Jehova fa ny mena rana ny fototra nampisan'ilay fahotana, ilay fandikana n'ilay lalàna napetrak'Andriamanitra tao amin'ny Saedeny, de nozonin'Andriamanitra io mena rana io a. Eo amin'ny 1:7 izy de milaza mihitsy hoe ary hoy Jehova'Andriamanitra tamin'ny mena rana hoe satria nanao izany ianao koa amin'ny biby fiompy sy ny biby dia rehetra dia ianao no voaoziny. Ianao no voaozina hozy izy Andriamanitra, ny kibonao no andehananao. Ny ozina voalohany niatra tamin'ny mena rana zany de zao a, ny kibony no andehanana. Raha ny teo aloha izy zany a tokony manana tanana sy tongotra ohatran'ireny voay ireny zany ny tokony fandehan'ny mena rana tamin'ny voalohany a, misy tanana sy tongotra ohatran'ireny voay ireny. Fa rehefa voaozina zany izy taty aoriana noho ny famitahana ny Eva dia nataon'Andriamanitra ny kibony indray nandehanana nanomboka teo. De ny zavatra tranga moa zany de ireny hitantsika maso ireny hoe kibony mena rana zany no mandeha am'izao tsika miresaka zao. Manaraka de hoe ny vovotany no hoaninao amin'ny andro rehetra iainanao. Lasa nozonin'Andriamanitra ny mena rana hihinana vovotany amin'ny andro rehetra iainany zany. Vovotany no lasa nohanin'ny mena rana, de hitanareo tsara zany a fa mena rana no mpihinana vovotany fa tsy zanak'olombelona. Fa amin'ny fotoana zany ny olona anankiray a mbola tia mihinana an'izay resaka hoe vovovovotany zay, na paraky zany, na vovona briky zany, na mety vovovovopaty zany, na rehefa karazana vovovovon-javatra. Ankoatran'ny hoe vovona biscuit ngamba zay angamba ny mety hoe tsy izy, fa re vovovovotany reny zany a, paraky reny tafiditra ao anatin'izany. Raha vao mihinana an'ireny zany ny olona anankiray a dia mila fantatsika rehetra fa mbola voafatotry ny fanahin'ny mena rana zany izy am'izay roa sy fotoana izay. Mena rana moa zany rehefa mamatotra azy de ao anatin'ny kibony ao. De ny tena marina ilay mena rana ao anatin'ilay lehilahy na ilay vehivavy no mampirisika azy hihinana paraky foana. De te hihinana paraky foana izy, te hihinana paraky foana izy. No ilay mena rana mamatotra azy. Na hoe mihinana vovona briky foana izy, hitanareo rehefa bevoka ny vehivavy a, de hitanareo tsara ny zavatra mitranga fa raha tsy hina briky raha manakaiky tambohan'olona izy na hoe ny tambohany ihany zany ilay manodidina ny tranony io a, de goka daholo io tamboho io. Sasany tonga de malany briky anankiray a ao anatin'ny ray andro.
inona ny anton'izany ndraindretsika mametraka hoe ratsina izy ka meo anazy zany fa ratsina izy misy fanahana mena rana mamatotra an'le olona am'izay fotoan'izay fa tsara mpahafantarina antsika dikan'izay raha olona nanao an'izany foana ianao rehefa bevoka reny a mila atao délivrance ianao zay le anton'le délivrance mila atao délivrance zany ianao am'izay rosy fotoan'izay raha ohatra ianao ka natsapa hoe na efa niaina mihitsy tao anatin'izay hoe fihinanana vovona briky zay a na briky mihitsy a na briky tany io na briky tany manga na vovona ina re zany ohatrany hoe parakina misy koa tsika tia mampiasa an'ireny vovopaty reny vovovovon-javatra reny alaina avy any amin'ny doany tanao na ny devolony tia mampiasa vovovovon-javatra ampiasaina entina hoe hitondrana fitahina hony amerenana ny vadiny ao anatin'ny tokantrano hony mba atao fandrivotra azahoana arena be rehefa mivarotra dia vovovovon-javatra ny ampiasaina atao anaty sase kely dia afatotra dia atao anaty valana na araraka ny anaty rano hoanina na araraka ny anaty sakafo a dia ino no hoanina rehefa avy eo a na afafafy atao anaty rano dia afafafy eny amin'ny tsena fivarotana dia tadidio tsara re havana malala ao ny tompo fa manome vahana n'ilay mena rana ianao zany hiasa amin'ny tsenanao na hiasa ao anatin'ny tokantranonao a na hiasa amin'ny sakafo hoaninao mihitsy ampidirinao any anatinao satana amin'ny alala ny fampiasanao an'ilay vovovovon-javatra satria ny mena rana no voaforo na hinana an'ireny na voaozina zafady voaozina hinana an'ireny vovon-javatra reny mena rana dikan'izay zany a raha vao ny olombelona no miaina ao anatin'izay ihany koa tena mihinana na tena hoe milomana ao anatin'ny fampiasana an'ireny vovovovon-javatra reny mihitsy a dia hoy aminao hoe voafatotra ny mena rana ianao zany am'izay voasy fotoan'izay be dehibe ny olona voafatotra ny mena rana io mena rana io fantatsika tsara ny asan'izany mena rana zany fa devolo-pamitaka io mena rana zany tena mpamitaka reny olona voafatotra na fanamamitaka reny a dia mena rana ny miasa ao anatiny ny fanamamitaka mazava be mihitsy ny resaka hoe fanamamitaka ny fanamamitaka zany a dia ohatrany hoe tomarina rehefa jerevana ivelan'le olona ohatrany hoe mirehatra fahavy zany a na misy ara sasany manamasy tena mihitsy ary masina fa voafatotra na fanamamitaka mety hidirana hoe fanamamitaka amin'le olona dia mety hoe amin'ny alalan'ny nofo ohatra hoe misy fanamseho aminy amin'ny nofo dia miteny hoe za hitoetra atao anatinao na ohatra ohatr' zany dia nekeny le izy nefa tsy nizaha nitoetra kory ilay fanahy na nataony délivrance fa tonga dia nekeny fotsiny a dia tafiditra le fanahy nefa kanjo fanamamitaka na reny olona le miteny amin'ny fiteny tsy fantatra reny izy sady tsy miaina amin'ny fahamasinana mbola tokantrano maso mbola voafatotra na fijangajangana na ny fisotrotoka sy ny karazana fahotana nefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fo voafatotro ny troso fikorotana tokantrano nefa dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra vao mipetraka fotsiny poketra ao am-piangonana na vao tafiditra ao am-piangonana fotsiny vavaka dia tonga dia raikitra miteny amin'ny fiteny tsy fantatra misy fanany mena rana miasa ao anatin'izany nisy fotoana nanao délivrance olona anankiray a tamin'izany fotoan'izany efa elaela ihany moa zany rehefa nanao délivrance n'ity vehivavy anankiray ity izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra vehivavy mangamanga zay izy io a mpiandraikitra be tany amina fiangonana hafa tany zany no tonga tato amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka dia rehefa mivavaka ao am-piangonana dia izy miavaka be foana tonga dia vao manomboka amin'ny fisaorana dia tonga dia teny amin'ny fiteny tsy fantatra hatramin'ny farany ny olona rehetra mideran'Andriamanitra mba mandihy zany mba manao fihetsika manome voninahitrin'Andriamanitra midera fa izy a teny amin'ny fiteny tsy fantatra foana ny ataony dia nisy fotoana nisy vavaka fanafahana mihitsy ao anatin'ny fiangonana tamin'izay fotoana izay dia nalefa ny délivrance dia rehefa natao ny délivrance tonga dia nienjery ity vehivavy anankiray ity dia nararotina zany nalefa ilay délivrance nroahana zay fanamamatotra anazy tao a kanjo rehefa natao délivrance nametraha tany na teo amin'ny kibony a dia ny zavatra nitranga tamin'izay roasy fotoana izay tonga dia fanahana mena rana no niteny tao anatin'ilay vehivavy ary nanao takan'ireny fihetsika na mena rano reny zany izy a tanao le miolakolaka be ohatrin'ny mena rano reny rehefa le mandeha dia ohatr' reny ny fihetsika nataon'le vehivavy dia fa maninona ianao no mitoetra atao anatin'ity vehivavy ity dia zao ozy izy rehefa nanomena rana no mamitaka an'ity vehivavy ito ohatran'ny hoe no fomba famitahanao azy a amin'ny alala miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia ahoana ny fomba nidiranao tamin'io vehivavy io dia hoe tamin'ny voalohany izy ohatran'ny hoe tehiteny amin'ny fiteny tsy fantatra zany ohatran'ny hoe misy hery mampirisika azy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia nataony le izy ohatran'ny hoe tonga dia narany zany le izy a dia izy nanaiky indray mandeha iny tonga dia voafatotra anay avy hatrany tonga dia tratra n'ilay fanamamitaka avy hatrany izy a nefa ozy izy le miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ozy le mena rana zany ataonay ampiteneninay fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra foana ity vehivavy ity zany a mba hitenena ny ratsy an'Andriamanitra
zany hoe tsy miresaka amin'andriamanitra zany izy amin'iny fotoana iny fa tsy miresaka hoe mba hoe miresaka ohatra hoe fisaorana fiderana na mangatatra zavatra mba mahafinaritra fa miteny ratsy an'andriamanitra manao blasfemy izy amin'ny fotoana ampitenen'le mena rano. Ny zavatra tena mampalahelo amin'izy manko amin'ireny fotoana ireny tsy tompony tena n'le olona ny sasatsasany tonga de mivadika mihitsy ny lelany, sasatsasany tonga de tsy tompony tenany mihitsy izy mibaradaka amin'ny teny eo. Ny sasandray sitrapony le tenany te hiteny izy de miteny de rehefa tsy te hiteny izy de mijanona. Voafatotra na fanahana mena rano fanamamitaka. Ka ny fanamamitaka zany ohatry ny hoe tomarina, ohatry ny hoe mahazo hery zany ianao eo am-pivavahana, ohatry ny hoe mirehatra zany ianao eo am-pivavahana, nefa kay fanamamitaka le miasa ao ambadika amin'izay rehetrarehetra zay. Ohatry zany ny fiasan'ity resaka hoe mena rana ty ry havana malala amin'ny tompo de niozona manaraka ny atra tamin'ny mena rana de hoe dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao izy ary ny taranakao sy ny taranany izy anorotoro lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombelatombo. Zany hoe nozonina ihany koa zany ny mena rana hifandrafy amin'ny vehivavy. Ry havana malala ao amin'ny tompo ny olombelona sy ny mena rana na devoly na satana na losifera rehefa miaramila ny satana sy miaramila ny losifera zany tsy afaka hiavana zany mihitsy ireo de tadio tsara zay. Be dehibe manko ny olona rehefa tena tojona olana be izy de lasa izy mandeha miazakazaka amin'ireny doany reny, miazakazaka amin'ireny mpitaizakanan'oro na vazimba na zazavavy rano na reny mijery karatra mijery tanana mijery boule de cristal reny na mandeha makany amina dadarabe sy ny karazany reny andeha hitady fanafahana ny alehany any. Nefa za miteny aminao fa ny baiboly eto milaza efa nozonon'Andriamanitra mihitsy mena rana hoe ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Zany hoe ozona tsy azon'ny satana tapahany io satria ny satana tsy afaka manapaka ozona. Andriamanitra rery ihany no afaka manapaka an'izany amin'ny fiainan'ny olona fa satana tsy afaka manapaka an'izany. Dikan'izay zany efa misy ozona napetraka mihitsy zany amin'ny satana mena rana sy ny zanak'olombelona hoe mifandrafy reo. Zany hoe amin'ny voalohany ianao andresen'ny lahatra anao de ampidiriny ao ianao zany ohatry ny hoe mahitahita zavatra mahazoazo zavatra mahazo vola raha mampiasa fandritana ianao zany nakany amin'ny doany de ny zavatra mitranga de ohatry ny hoe lasa mandeha tampotampoka zany le tsena, ohatry ny hoe mandeha zany de lasa manam-bola be de lasa manan-karena be sotro zany de mandeha le izy ange mandeha amin'ny voalohany ihany fa ny fiafaran'ireo olona ireo de tady dio tsara fa tsy maintsy mifara amin'ity ozony ity hoe ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ny taranakao sy ny taranana. Tsy maintsy miafara mifampitehana foana ry havana malala ao amin'ny tompo ny afaran'ny zanak'olombelona raha vao miavana amin'ny satana satria tsy nataon'Andriamanitra hiavana mihitsy ny mena rano sy ny zanak'olombelona. Be dehibe ny olona any ivelany any na eto a Madagasikara ihany koa ohatra hoe mpihira malaza izy na mpanao film izy na be dehibe na mpitantana orinasa lehibe izy arakarak'izay zavatra ataony eo manao fifanarahana amin'ny devoly mba hampalaza azy mba hanana ny vola aman-kareny. Fa ny fiafaran'ireo olona reny de na izy rehefa tapitra rehefa tsisy ilany satana anazy tsony hoe tsy malaza tsony ohatra tsy maharesy lahatra olona tsony ohatra ny zavatra ataony de marary misy aretina mikika ao anatiny de matina aretina ohatra hoe cancer na misy aretina afo mahafaty azy, maty tanora ny akamarona ireny olona malaza reny natratra na accident tampoka de maty. Zany hoe tsy maintsy miafarany amin'ny fahampitehana foana ny fiafarana. Amin'ny voalohandohany ianao ohatry ny hoe mahitahita zavatra misy moa mandeha makany amin'ireny tonga de efa arovan'Andriamanitra mihitsy tsy zavatra azo aminany kely ary fa mialamaina fotsiny. Fa misy kosa ny sasany mahazoazo ohatry ny hoe mahazoazo zavatra fa rehefa avy eo misy zavatra takin'le satana tampoka ohatra hoe ny zanako vavy na ny zanako lahy na ny vadinao ataovy sorona de tsy vitanao ny manao an'izay de alainy daholo amin'izay ny fananan'izay nomena anao de miverina mahanitra kely ary mahanitra noho ianao mbola tsy nakany amin'ny satana ary tena mahanitra tena potika tanteraka mihitsy. Tsy azotsika hinamanana ny devoly, tsy azonao lalovina ny devoly. Be dehibe amintsika milalinanao an'le devoly na ohatry ny hoe misy fanahy mipetraka ao anatinao na mpitaiza olona ianao de milalao an'io devoly io no ataonao namana hivavahana sy angataham-pitahina foana isaky ny mandeha. Za milaza aminao demy zao sady hoe ny fiafaran'ny olona amin'ny sakaiza mena rana na satana na devoly na losifera de miafara amin'ny fahampitehana foana ary raha miala eto ambonin'ity tany izy ka maty ao anatiny hoe fiarahana amin'ny satana io de ho velany amin'ny elo izy amin'izay fotoana izay.
ny akamaroan'ny mpira malaza ny ivelany angery avana efa mivarotra ny fanahany mihitsy overany amin'ny elo varotra ny fanahany overany amin'ny elo ary raha mpira malaza izy zany de zay olona mankafy zay moa ny filazantsika azy mankafy ny hirany a na tena hoe mankamamy ny hirany a tena tia ny hirany a de voafatotra ho azy ny fanahany voavidy amidin'lay ino ty lay mpihira any amin'ny satana ihany koa fanahan'le olona tena tia ny amin'ny hirany na hoe mpanao filma le olona de malaza be amin'ny fanaovana filma de zay olona tena mankafy ny filma n'iny olona iny mijery foana ny filma n'iny olona iny de voafatotra ho azy ny fanahany rehefa avy eo na hoe misy karazana orinasa ihany koa ohatra zany misy karazana orinasa malaza be reny le marimarika be deaibe reny de zay olona tena hoe misy an'le filazantsika manko le tanora ataony ohatra hoe marika naiko ohatra de ataony naiky ny kaskety a naiky ny solomaso a naiky ny akanjo ambony a de ohatr'izay koa ny pataloha de ny kiraro ihany koa tahak'izay de manana saka kely ohatra hoe bandoliera kely sy ny karazany reny izy de mbola naiky ihany koa i de tena hoe iainany mihitsy le naiky de voafatotra miaraka amin'izay le fanahy misy karazana orinasa zany efa vita paky tamin'ny satana efa vita paky tamin'ny satana de ny amantaranao azy tsy avelan'ny miasa sabata mihitsy ianao tsy avelan'ny mivavaka sabata azafady fa raha vo sabata de tsy maintsy miasa fa tsisy an'izany mivavaka zany ary izy tsy te halala fivavahany zany izy fa ny azy zany ny azy ny fatany anjaranao ny mandinika ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa efa nisy taona nanao délivrance lehilahy anankiray zay a nasiny misy tatouage 666 daholo io vataten'Andriamanitolo eo amin'ny tendany a de nampoigne eto amin'ny tanany eto a de eo amin'ny sandrony hoe misy an'ilay kitana ratsanadimy a le rehefa avadika de manao endriky manome endrika an'le bafome lay lohanosy izay endriky nosfera misy an'iny eo amin'ny sandriny de eo amin'ny tratrany ihany koa misy de na ianao ary eo ampiresahana an'io lehilahy io tonga de henonao hoe mavesatra zany herina devolo manoloana anao zany tonga de hoe misy fanaratsiny izy moa nanatika délivrance tampoka tam'izay a de nitantarany tsy ambara telo teo a rehefa natao délivrance lera namana de nitantarany tsy ambara telo teo hoe rehefa satana ngeo izy rehefa misy olona anao paky taminazy a nanao fanarahana aminy a de na le olona zay misafidy anao mpihira na tsara feo io na tsy tsara feo a fa zay tian'le olona na izy anao mpihira na izy anao karazana olo malaza fotsiny ohatra hoe olo malaza amina mety hoe fanaovan-gazety ohatra na resaka manao resaka mannequin reny na resaka be deaibe ny zavatra mety mampalaza na zavatra na mpitantana société orinasa na izy a manao pasteur mpitondra fivavahana misy an'izany de reo manko zany anisan'ny olona malaza zany anisan'ny mahasarika olona betsaka eto ambonin'ny tany ny mpitondra fivavahana mahasarika olona betsaka ny mpihira mahasarika olona betsaka ny mpitantana orinasa mahasarika olona betsaka de ireo olona ireo zany zay tafiditra ao anatin'ireo sehatra anakefatra eo na mety mbola iotran'izany anakefatra zany ary de tonga de voafatotra ho azy ny fanahany raha mpihira izy de araka ny fanazafaiko teo raha orinasa izy zany tsy mety mivavaka sabata le orinasa de fa araka an'le voalazako teo de misy koa ny fiangonana izay fiangonana tsy mety hitory fahamarinana sy fahamasinana mandrava didin'Andriamanitra mandrava lalàn'Andriamanitra fa lazainy fa hoe lalànan'i Mosesy io Israely ihany no tokony hitandrina an'ireny de niza zany raha ohatra ka vita paky ta io pastera zay mitondra an'le fiangonana io vita paky tamin'ny satana de milaza aminao fa niza mivavaka ao de voafatotra daholo fanahany ary amidiny any amin'ny satana daholo fanahany amin'izay fotoana zay rehefa nahinao an'izay fitsaboana vavolombely zay tena gaga hoe vitan'ny satana ve zany mampiasa olona ho ampiasainy ho lasa pastera tampotampoka eo a de tena manao fahagagana mieny mitory-teny ianao olona tsy mpitory-teny hatramin'izay niainana fa mieny mitory-teniny ianao de maresy lahatra mihitsy mitory-tenyle olona fa izy tsy mitory fahamarinana aminao zany aprisiany ianao anao fitafiany zao tontolo zao aprisiany ianao tsisy lalàna mafy fehezana ny mpino zany fa malalaka zay tianao atao na fitafiana zay tianao anaovana na ny sakafo zay tianao hanina tonga ianao mivavaka tsy maninona avy fa afaka tonga ianao de rehefa malalaka anay de mivereny tena meny fahalalana le olona efa voavidy amin'io efa namidiny tari amin'olo kafatari namidiny tamin'ny satana ny fanahanao am'ireny fotoany reny mba jere viany ry havana malanao amin'ny tompo fa be deaibe ny fanahan'olona namidina mpanompon'Andriamanitra mpanompon'ny satana moa zany milazana azy a satria tsy mahafantatra le olona zay ny fiasan'ny menarano
fa saingy ny tombony fotsiny zany de hoe ny taranaky ny vehivavy anorotoro ny lohanao matsy any mena rano. Zany hoe isika olombelona zany de manana fahefana, manana hery afahana manitsaka sy manorotoro ny lohany mena rano. Na ohatry ny ahoana zany tanjaky ny fahavalo manafika anao de volo manafika anao, manana tombony ny zanak'olombelona manitsaka ny lohany mena rano, manana fahefana manitsaka ny lohany mena rano. Zany hoe azo antoka zany mena rano fa oresy eo anoloan'ny zanak'olombelona. Na ohatry ny ahoana heriny eo, na ohatry ny ahoana tanjany eo azo resena tsara mihitsy Satana. Nefa tadio kosa nefa fa izy koa de men'Andriamanitra fahefana hoe ianao kosa anorotoro ny ombela tongony, manana fahefana mamely ny zanak'olombelona ihany koa zany Satana ao anatin' zany rehetra zany. Dikan'izay mifanohatra sy mifanirafy eo reo. Ny taranaky ny vehivavy ka manorotoro ny lohany, ny taranaka mena rano kosa afaka manorotoro ny ombela tongotry ny taranaky ny vehivavy. Afaka miady tsara mihitsy reo fa manatombo kokoa zany ny fahefana nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona iady amin'io mena rana io. Zay no mahatonga ny olona zay tsy ampery afaka manohatra ny Satana, afaka manohatra n'lay mena rana, tsy ampery izy anoherana azy dia ananan'lay Satana fahefana, satria afaka manorotoro ny ombela tongotry ny zanaky ny olombelona izy rehefa malala ao amin'ny tompo. Betsaka ny olona no idiran'ny Satana, ohatran'lay teneniny teo zao idirana fana mamita. Potehan'ny Satana ny asany, potehan'ny Satana ny tokantranony, potehan'ny Satana ny ara-panahy, lasa kamo mivavaka, lasa kamo mandeha miditra any am-piangonana, lasa kamo mifady alina, lasa maimaina ara-panahy, satria tadidio foana fa isan'andro isika rehetra de miatrika an'izany mena rano zany, miady amin'ny foana tsika isan'andro. Ka raha vao malemilemy ny hery ao anatinao de manana fahefana izy anorotoro ny ombela tongotrao. Manana fahefana Satana manorotoro ny ombela tongotritsika. Eto amin'izay zany tsika hijery ny ozona niatra tamin'ny Eva hoe ohatrotry ny ahoana ny ozona niatra amin'ny Eva. Ery amin'ny andinin'ny faharoapolo de milaza hoe ary lehilahy nanao ny anaran'ny vadiny hoe Eva satria izy no renin'ny olombelona rehetra. Ny ozona hoe teny am-piandohana de hery ratsy anankiray zany zay mamatotra ny olona hatramin'ny taranany faramandimby. Nefa eto ny Baiboly de miteny hoe ary Adama nanao ny anaran'ny vadiny hoe Eva satria izy no renin'ny olombelona rehetra. Zany hoe taranaky Eva avokoa zany sika rehetra aty ambany aty am'izao tsika miresaky zao. Nataoko ary hoe arivorivo taona nefa manarivony taona zay nisiny zany Eva zany fa izy no renin'ny olombelona rehetra. De ny ozona de hery ratsy anankiray mamatotra ny olona hatramin'ny taranany faramandimby. Zany hoe hatramin'ny taranany arivo mandimby any mihitsy, na 2 arivo mandimby, na 5 arivo mandimby, de azon'lay ozona mbola takarina tsara mihitsy ny taranaka arivo mandimby mihoatranty. Nefa zany misy ozona tena ratsy nahazo an'i Eva eto vokatry ny nanotany teo anatrehan'Andriamanitra de hoe be dia be ny fahoriana ao io ny ozona niatra tamin'ny Eva voalohany. Raha jerevantsika tsara io amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao betsaka ny vehivavy mbola voafatotra ny ozona avy amin'ny Eva io, satria betsaka ny vehivavy no miaina amina fahoriana. Ny akamaroan'ny fahoriana ao anatina tokantrano de ny vehivavy no mizaka azy. Tomaniny ny zaza de ny vehivavy no mampangina an'iny, mampinoana an'iny, mampatory an'iny. Le zaza ohatra mezaka maditra le zaza de ilay reniny no mandamina an'iny. Teraka izy de izy no mizaka ny fahoriana rehetrarehetra. Ny akamaroan'ny fahoriana ao anatin'ny tokantrano de miankina amin'ity vehivavy ty avokoa zany io daholo no mizaka an'izy rehetrarehetra. Mampiry trano vehivavy matetika, mahandro sakafo vehivavy matetika, ny zavatra atao rehetra de vehivavy. Miaina ao anatin'izany hoe hitsakitsahan'ny vadiny zany ny vehivavy no miaina ao anatin'izany. Hitsakitsahan'ny vadiny, tsonen'ny vadiny vola, ny tomany lava. Zany le hoe be dia be ny fahorianao. Inona ny antony mampitranga an'izany zavatra zany? Vokatry ny ozona miampita avy any amin'ny Eva. Zany hoe Eva nanao fahotana tany aloha tany de isika taranaka ty aoriana zany no voafatotra n'izay ozona zay. Isika taranaka ty aoriana no miaina amin'izay ozona zay. Zay le zavatra tena mampalahelo rehefa malala ao amin'ny tompo. Be dia be ihany koa mety ho endrika fahoriana iainan'ny vehivavy ahilikiliky ny olona. Ahilikiliky ny olona. Tsy tiany ny vadiny, tsy tiany ny ray aman-dreny.
ahilikiliky ny fianakaviany zay le hoe abe dia be ny fahorianao a. Maro ny vehivavy no miainao anatina fahoriana tena misy sasany marary fo mihitsy vokatry ny fanaovana tsinotsinona anazy, vokatry ny tsy firarahiana azy. Ny vadiny any ivelany any tsara toetra be mihitsy, malaza mihitsy hoe tena mba mahafinaritra ky ny vadindry, nefa izy manongo tena fotsiny hoe mahafinaritra any ivelany, izy moa tsy samy teny fa ao an-trano izy tena manana toetra fahafa be mihitsy. Tsy hoe le vadinao tsy tianao amin'iny fotoana iny, na hoe le vadinao ny ratsy toetra amin'iny fotoana iny, fa no le ozona avy any amin'ny eva mamatotra anao dia lasa mamorona atmosfera vaovao, mamorona fiainana hafahafa ao anatin'ilay tokantrano, ilay ozona hoe abe dia abe ny fahorianao a. Dikan'izany abe dia be ny fahoriana zany, fahoriana be dia be mihitsy, fahoriana maro. Niatsy tsy afaka niatsy misy, niatsy tsy afaka niatsy misy. Tsy hitanao intsony zay ena leo enao amin'ny farany ary miteny mihitsy hoe te handositra hiala amin'ity tokantranoko ty mihitsy aho. Dia enao mety miteny enao hoe fizahan-toetra ty sahiny, tsy fizahan-toetra, ny karazana fahoriana mitotona misesisesy, fahozona avy any amin'ny eva no mepita. Zay dia tadio zay rehavana malala ny tompo. Betsaka ny vehivavy voafatotra ny ozona io ary tsy mety tafita mihitsy, tsy mety tafita, tsy mahay ninina any am-pianarana, mandany vola aman-karena mianatra fa tsisy vokany mihitsy na dia kely azy. Zany ny zava-misy, mandeha mitady asa tsy misy miraharaha mihitsy. Jerevan'ny olona ny endriny ivelany dia efa tsy raisin'ny olona, na misy ny sasany dia mahay miresaka, mahay mitsiky, fa tsy raisin'ny olona. Ampahoriana démonisy, misy an'ireny aretina toratorany reny, ohatry misy aretina manarona, misy fanamanarona, dia tsy misy olona mbaty azy zany mihitsy, misy olona miraharaha azy, ahilikiliky ny olona izy. Zay le hoe abe dia abe ny fahorianao a. Raha mandinika tsara ianareo raha nabavy malala ao tompo sy ry rahalahy malala ao tompo, ny akamaroan'ny fahoriana dia mitotona ao amina vehivavy avao, ary ny vehivavy ny tena mibata n'io karazana fahoriana io ao anatina tokantrano, any amin'ny toeram-piasana any. Zany angely izy mety nametraka fanontaniana hoe zao mihitsy ve le miaino anatina tokantrano. Misy karazana tokantrano tsy voatery mijaly zany foana, fa mety mandalo kely, mety disadisa, fa amin'ny ankapobeny a filaminana ny tena iainanao. Indrindrindra moa rehefa tena mahay mifandefitra amin'ny vady dia tena milamina le tokantrano. Fa mety nametra-panontaniana ianao hatramin'izay inona daholo reto karazana fahoriana misesisesy amin'ny fiainako reto a, dia valiko aminao zany le izy hoe iozona niatra tamin'ny eva dia hoe abe dia be ny fahorianao a. Dia iozona io rehefa tsy tapahana ary tsisy afaka nanapaka an'izany ozona zany tamin'ny andro ny eva, mipitany amin'ny taranany daholo io. Dia hatramin'izao vanim-potoana izao a, betsaka ny olona mbola epitany io fanahy mamatotra ny eva io rehavana malalao amin'ny tompo. Zay ny zavatra nitranga. Ny ozona manaraka dia hoe indrindra faramanananaka ianao. Ny eo amin'ny hoe indrindra faramanananaka dia mizara anankiroa io indrindra faramanananaka io a. Voalohany aloha dia hoe izy mbola manananaka, le hoe bevoka ny ilazantsika azy na hoe mitondra vovoka. Faharoa, manananaka efa mitaiza zaza zany. Zay zany aloha io hoe indrindra faramanananaka, na izy zay mbola bevoka, na izy efa le mitaiza zaza. Dia le mbola bevoka aloha zany ny resantsika hoe ohatry ny ahoana ny fahorian'ny vehivavy rehefa bevoka izy. Misy vehivavy salama tsara izy raha mbola tsy mitoetra zaza, fa vao manomboka mipetraka ao anatin'ny kibony ao io zaza io a, dia manomboka eo amin'izay a, misy ny sasany a misy valalapikiky be mihitsy, marary lava dia andaniana vola man-karena, miditra karazana hôpitaly io, makany amin'ny dokotera lava, makany amin'ny dokotera maraina, makany atoandro, makany ariva, amin'ny alina tsisy iainana mihitsy. Marary lava izy satria ny baiboly dia milaza hoe indrindra faramananana. Izy mbola bevoka iny lasa mitondra fahoriana ho azy indray izy nanananaka rehavana malala. Lasa marary lava dia lasa misy zavatra marary anatin'ny kibony, marary ny valahany, lasa malemy izy, lasa tsy matanjaka ohatra ny taloha intsony, lasa kizitina ihany koa tsy andaniny. Tiany daholo io fofona eny amin'ny rehetrarehetra, ohatra hoe misy karazany olona raha tiana mihaino fofona ohatra hoe misy mpivarotra mofogasy ohatra dia eo akaiky mofogasyn'olo izy dia tsy miala mihitsy. Na hoe araka ny tenena teo, raha tiana mihinana briky, raha tiana zavatra ratsy, na raha tiana mamono ny vadiny dia vao miditra ao trano ny vadiny dia hifalinjehany amina kofafa dia kapohany dia daroany
tapaka amin'ny vadiny daholo le kofafa de le vady moa mahafantatra hoe bevoky izy de tsy azo valiny fa ozona ny mahatonga an'izany satria ny baiboly de milaza hoe indrindra faramanananaka ianao ary be de be mihitsy ry havana malalo amin'ny tompony ny olona maty mbola tsy azo akory le zaza izy efa maty sady mbola bevoky iny izy de tonga de rava ny asany tsy navita nininona tsony de tsy nolain'ny mpampiasa tsony satria ny fiainana am'izao mesarotra mety mbola misy fahoriana amin'ny fotoanan'ny vehivavy mahabevoka azy fa tsy voalazaky hoe de enao ny manambara azy any anatin'ny tokantrano hoe fanahoana ary magaga de zao isaky ny miova ohatra hoe teraka zazalahy de miova zazavavy de misy tranga hafahafa foana miseho eo amin'ny fiainan'le olona misy tranga hafahafa foana miseho eo amin'ny fiainan'le olona ohatrany hoe misy aretina hafahafa ohatrany hoe misy karazana problema tsy fatapeviana zany hoe avy aizy ny akamarony ihany koa de zao rehefa bevoka le vehivavy de kamo mivavaka kamo be mihitsy mitady an'Andriamanitra tsy te halala an'Andriamanitra mihitsy ozona ke zany ry havana malalo amin'ny tompo ndraindray nao variana mianta loatra de hoe satria za bevoka de mila miantaanta sy ohatroatra zany fa ozona ny mahatonga ny vehivavy hoe rehefa bevoka izy de kamo mivavaka migrevy izy ao an-trano hoe za tsy andeha hivavaka za tsy mahavita mivavaka zany lasa kamo be izy de ny akamarony manomboka izy bevoky iny manomboka kamo mivavaka teraka le zaza izy mampinono iny izy mitaiza zaza mandady iny mandra-pandeha le zaza maina tanteraka mihitsy ny fanahany tsisy vavaka tsony ao ampianarana ao am-piangonana na azafady na any ampiasana tsisy vavaka ao an-trano zany moa de variana mitaiza zaza fotsiny sisa fa tsisy fiainam-bavaka tsony ao vokatr'ilay ozona mamatotra vokatr'ilay ozona mamatotra tady dio tsara zany misy ozona miatra amina vehivavy bevoka de ny faharoa zany le hoe rehefa mitaiza zaza na zazakely mbola trotrony na zazakely efa mandady na efa mandeha na efa lehibe na efa manambady ara ka mbola zanany iny de zanany foana indrindra fa rehefa mananana ka ohatrany ahoana koa ny ataon'ny vehivavy rehefa mitaiza zaza maditra ry niditra zaza reny angery avy malalo amin'ny tompo teneniko anao fa ozona avy any amin'ny evy reny misy zaza tonga de mahaditra be fotsiny eo le zaza tsy hitanao mihitsy anaovana an'io zaza io fa tena mahaditra tena miaina aminaditra tena miaina aminaditra teneninao fa tsy resaka moral no ilain'iny zaza iny fa resaka vavaka sy délivrance satria ozona io mamatotra ho azy io mamakimaky fitaratra na fiaran'olo eny mamaky fitaratra na tranon'olo eny de enao reniny mandeha mitotototo mamava olana mifona amin'le tompon'le zavatra any hoe mamindrafo tena mifona re tompo fa tena maditra ty zazy ty misy sasany tsy manaiky mihitsy fa aloavo ny parabrise ny fiaranay aloavo ny fitaratra ny tranonay manimbanimba zavatra de asain'le olona manolo ianao de enao reniny no manolo eo ianao reniny no manolo zay ny zava-misy de zay le hoe indrindra faramanananaka lasa mitondra fahoriana ianao zany hoe amin'iny zanako ao iny ary misy raha moa ny reny efa natavoaka teny mitsy hoe nanenenako mihitsy niteraka anao io satria nahoany tsy misy zavatra tsara mihitsy azo tamin'iny zanany iny fa de resaka ranomaso resaka ady lava resaka fahoriana foana ny tena hita tamin'ny fotoanan'iny zaza iny tonga tety ambonin'ny tany atrany anatin'ny kibo ary misy rany sasany hoe hatramin'ny nateran'iny zany iny lasa nahanitra be mihitsy ry zareo niteraka fahakiviana teo amin'ny fiainana satria tsisy volana ny andriary ary de lasa mafy be mihitsy namelona an'le zaza na tonga an'le fiainana lasa nisy fahampotehana zay le hoe indrindra faramanananaka ary misy raha ny zanaky ny sasany efa lehibe efa mananjanaka zao efa manambady saraka mivadiny any de miverina ao an-trano de tezaina ao an-trano de lasa vesatra ho an'le ray aman-dreny tsy mety hitady vola tsy mety manambady koa ny sasany fa de ao amin'ny reniny ao de ao de le reniny ihany ny mamelona anazy io de efa antitra le reny de izy misy sady tsy mety miasany tsy manina fa mana be isa fotsiny ao an-trano ao de ny reniny mamelo azy nefa le reny efa antitra be zay le hoe indrindra faramanananaka io zany hoe tian'Andriamanitra tenenina zany de zao hoe izy ny toe-jaza iny fahoriana ho azy iny miteraka izy de mbola fahoriana ho azy any koa mitaizan'le zaza tona fahafahamaraka ho azy miady aman'olo etsy de izy ny afaparaka hoe zanakiraha anina hoana iny menatra mihitsy mivoaka ny trano ozona avany amin'ny evy zany ry havana malala ao amin'ny tompo zany hoe ozona avao aminao reniny zany iny ny epita makao amin'le zaza mahatonga an'le zaza miaina tahaka an'izay fiainan'izay
anjaranao zany ny mandinika zay mahenao ay mbola voafatotra an'izany oziny zany ianao satsy fa ny ozina avy tany amin'ny eva dia mbola mamatotra ny taranaka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Manaraka dia zao hoe ary fahoriana no hiterahanao zanaka. Eo ny tena olana eo. Izany tsy mikaikaika eo ampiterahana. Izany vehivavy tsy natafavoaka tena hoe tsy hiteraka itsony a, tsy hiteraka itsony a. Izany vehivavy maty teo ampiterahana. Petsaka ny vehivavy maty eo ampiterahana, tsy azo le zaza. Na izy ny maty, na le zaza ny maty, na samy velona izy anankiroa, fa million maromaro vao teraka io zaza io. Zay le hoe fahoriana no hiterahanao zanaka. Be dehibe nge ny vehivavy mididy reny fandidiny reny dia tadio tsara fa ozony reny. Hoe nididiny ianao teo ampiterahana. Zay nge le hoe fahoriana no hiterahanao zanaka. Ny namoronan'Andriamanitra ny olona tany am-piandohana dia tsy misy hoe didina zany rehefa miteraka, fa miteraka normal tsara mihitsy. Zay ny nanamboarana ny olona. Fa nanomboka teo amin'ny eva nanota ry havana malala dia nisan'ity ozina ity hoe fahoriana no hiterahanao zanaka. Lasa mididy ny vehivavy amin'izao fotoana izao vao teraka. Ngeza be hono le zaza e, tsisy heritsono hono le vehivavy e, dia didiny izy zay vao matafavoaka an'iny zaza iny. Misy nay sasany mihoatra 2 volana, 3 volana tsy mety teraka le zaza. Efa maty ao anatin'ny kibo ny sasatsasany. Maty ao anatin'ny kibo. Voaingana mihitsy ny jorovavolobelona nyity tamin'ny formation le mpanao délivrance hoe nisy vehivavy anankiray zao efa nandray an'izay vehivavy zay a 12 volana le zaza tao anatin'ny kibo. Dia maty tao anatin'ny kibo nefa tsy nietsika intsony, nefa 12 volana zany na 9 volana zany efa mietsika be mihitsy ny zany, efa mietsy-jasa. Fa io vehivavy tsy nietsika mihitsy ny zanany tao, maty tao anatin'ny kibo. Dia nakany amin'ny dokotera dia nitenen'ilay dokotera hoe maty le zaza. Lasa izy niazakazaka anakaty am-piangonana. Rehefa tonga tany am-piangonana izy dia nivavaka nitapahana ny ozana. Izaho hivavaka hitady an'Andriamanitra fa maty ny zaza anatin'ny kibo. Nataony délivrance avy any. Efa tapaka le ozana, velona le zaza. Velona somatsara mihitsy le zaza satria tapaka le ozana. Zany hoe ny antony mahatonga an'izay rehetrarehetra zay zany tsy hoe ianao tsy mahay miteraka na hoe na ianao ny kely aina na tsy ataoko daholo ny karazana olana eo ampiterahana rehetrarehetra eny. Fa no le ozona no mahatonga an'io sarotra. Raha ny tokony misy tsy tokony mandano otrininy zany ianao vao miteraka. Fa be dehibe ny olona 5 000 ao vao tafavoaka ny zaza ao anatin'ny kibo, 3 000 ao, 4 000 ao. No le ozona hoe indrindra fa raha mananaka ianao ary fahoriana no hiterahanao zanaka. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Be dehibe isika no sarotim-piterahana. Zaza 3 zay no nateraka ao. Efa be voka indray ianao fanefany amin'izao fotoana izao dia efa iomana indray mety efa nanao fanangonana be tsisy ohatry zany a. Mety efa misy manangona 10 000 ao raha sasany isaky miteraka zazanak'iray satria fahoriana foana zany no hiterahana zanaka. Marary mafy eo ampiterahana ary be dehibe nefa nodomandry teo ampiterahana. Ilay zazakely teraka fa le reny ny maty. Na hoe le zazakely ny maty fa le reny ny avotra. Zay ny zavatra mitranga ry havana malala. Dia fantatrareo amin'izay zany ny antony mahatonga an'ireny ozina. Tsarovy tsara nefa fa ny olona voafatotro ny ozina sarotra amin'izany olo zany nandova fiainana mandrakizay. Satria le ozina dia vokatrana fahotana natao no mahatonga ny ozina io mamatotra an'ilay olona. Zany hoe misy karazana ozina zany a, ny ray aman-dreny no nanota dia ilay zanaka zany no hiatrika an'ilay ozina zany. Dia misy karazana ozina kosa nefa vokatry ny nataonao ihany. Zany hoe ianao no nanao an'ilay fahotana dia miatra aminao ilay ozina dia sady miampita ny taranaka ao iny rehefa avy eo. Ny Eva zany zao teto a, Eva ny nanota, Eva ny nanao ny tsy nety dia niatra taminy ihany ilay ozina. Dia mbola ho jerevantsika amin'ny fotoana manaraka eto moa zany hoe nanao ahoana indray ny zanaky Adama sy Eva tamin'ny ozina niatra taminy io hoe ohatrohatry ny ahoana ny fiainan'ny Adama sy Eva, azafady Kaina sy Abela. Ohatrany ahoana ny fiainan'izy anankiroa. Baiboly dia milaza tsara mihitsy hoe fahoriana no hiterahanao zanaka, abe dia be ny fahoriana indrindra fa raha mananaka. Ohatrany ahoana ny fomba nitezany izy ity Eva any Kaina sy Abela. Fantatrareo tsara ny tantaran'izany Kaina sy Abela zany. Mbola tsy azavaiko eto aloha fa amin'ny fotoana manaraka. Fa nisy ozina niatra taminy hoe indrindra fa raha mananaka dia hitanao tsara fa niady Kaina sy Abela dia tondra fahoriana tamin'ny Eva zany rehetrarehetra zany. Zany hoe havana manana tombo fiatraikany ozina io. Io ozina io fanaratsy, tena fanaratsy, enjana mamotika olona mihitsy. Mamotika fiainan'olona ary zay tratrany rehetra dia ataony tsy mitraka mihitsy. Mandra-pahandraisan'ilay olona fanapahan-kevitra hitodika amin'Andriamanitra, hibebaka hiala amin'ny ratsy fanaony ary ho tapahana ao anatin'izay ozina izay.
ny ozina faranyatra tamin'ny eva dia zao hoe ary ny vadinao ny anteran'ny fanerenao ka izy no anapaka anao. Tanareo tsara sany, ny vadinao no ianteran'ny fanerenao ka izy no anapaka anao, ny voalazan'i Jehovah Andriamanitra. Be dia be ny vehivavy miantehitra amin'ny vadiny, miantehitra amin'ny vadiny zavatra ilainy rehetra. Mila savony dia any amin'ny vadiny, mila kapa any amin'ny vadiny, mila akanjo any amin'ny vadiny. Zay zavatra tiany vidiana rehetra dia miankina amin'io vadiny io avokoa. Ary ny Baiboly dia milaza hoe ka izy no anapaka anao. Fezin'le vadiny amin'ny akabeany mihitsy ny fiainan'iray manontolo, ambongadiny mihitsy. Tsy mahazo mivoaka ny trano, tsy mahazo mandeha miantsena, tsy mahazo mivoaka rery, midy ao anatin'ny tokantrano ao, tsy mahazo mamonjy fianakaviany, tsy mahazo mandeha mivavaka any am-piangonana, ao an-trano ao ihany idina ao anao, tena tapahany tanteraka mihitsy ny fiainanao ray manontolo. Izy no manaiky no mifeny fiainanao ray manontolo mihitsy, dia tsy hitanao tsony izy atao. Leo an'iny vadinao iny ianao, tsy hoe le vadinao no mahatonga azy manao an'izay, fa no le ozina mamatotra anao dia mipitany amin'ilay lehilahy. Dikan'izay zany ny ozina ao aminao ranabavy malala na ralahy malala no mila tapahana, mila tapahana zay ozina zay. Ny vehivavy tsy misy ozina zany dia manana mba manana ny fahaleovantenana izy ao anatin'ny tokantrano, mba manana antonasy izy dia tsy miantehitra amin'ny vadiny izy amin'ny zavatra tiany vidiana sy zavatra tiany hohanina, fa milamina tsara mihitsy izy ao anatin'izay rehetrarehetra zay, mba manana ny antonasany manokana. Zay le izy. Fa ny vehivavy fatotry ny ozina mangataka amin'ny vadiny dia sady mahazo latsa ihany rehefa avy eo. Io koa mipetrapotsiny ato an-trano ato, nefa ianao tsy avelany mandeha miasa, tsy avelany mivoaka ny trano, nefa mangata-bola aminy ianao dia latsalatsaina ianao rehefa avy eo. No ilay ozina ny mahatonga an'izany, no ilay ozina ny mahatonga an'izany. Misy kosa nefa ny olona tsisy ozina, tsy miasa ny vadiny, fa milamina tsara izy anankiroa ao, mahay mizara tsara ny vola azo hoe ty anaovanao an'izao, ty anaovanao an'izao, ty karakarana ty anenjehana an'itsy, dia milamina tsara ilay tokantrano, tsy miasa ilay vehivavy. Fa misy olona tena no ilay ozina mamatotra dia mijaly vehivavy eo anatin'ny tokantrano, tena mijaly. Ary be dia be ny vehivavy fa mitady hisaraka amin'ny vadiny amin'izao tsika miresaka. No ilay fahoriana be dia be. Ny ozina voalohany dia be dia be ny fahoriana. Faharoa, indrindra fa raha manana anaka ianao. Fahatelo, fahoriana no iterahanao zanaka. Fahaefatra, ny lehilahy ny anteran'ny fanerenao ary izy no anapaka anao. Be dia be ny vehivavy tena miforotra eo anatrehan'ny vadiny mihitsy hoe raha vao fantatry ny vadiko manao an'izany, olana be, olana be, matahotra ohatran'ny andeha hivavaka izany, tena mandositra, mody mamorona programa andeha hiantsena. Izany ny zava-misy. Vokatry ilay ozina zany dia avy malala amin'ny tompo. Fantatrao izay zany zao hoe ohatry ny ahoana ny fiainan'ny olona mbola misy ozina avy any amin'ny evo, dia anjaranao zany mandray fanapahan-kevitra hitodika amin'Andriamanitra. Ny ozina dia afaka tapahana tsara, nefa tady dio tsara. Tsy fantatro hoe ndray inona daholo ny fiainan'ny ray aman-drentsika sy ny razam-bentsika tany aloha tany, fa io ozina io dia avy any amin'ny razam-bentsika avy any io no mipita ty amintsika. Ohatra zao hoe le razam-benao tany ohatra mpanompo sampy, dia ny ozina vokatry ny fanompo-tsamy zany ny findra ao amin'ny zanany, dia le zanany koa mbola nanota ohatra hoe miaina atao anatina fijangajangana be ohatra ny zanany. Zany hoe le ozina fanompo-tsapy avy any amin'ny ray aman-dreniny sy le ozina fijangajangana ataon'le zanany zany no mitambatra. Dia ireo koa nefa mbola miteraka, dia fanompo-tsampy ampiana fijangajangana dia miteraka zany ireo dia mipita ao amin'le zaza indray, any amin'izay zanaka manaraka indray, dia anota koa io taranaka io avy eo, dia hisy ozina hafa koa mamatotra azy. Telo izay, dia arakaraka an'izay dia tsy fantatro hoe firy taona ohatra ny dadabianao no miaina atao anatin'ny fanompo-tsampy sy fijangajangana sy ny resaka fahotana, dia aty amin'ny taranaka fafiry ianao maheno io amin'izao resivy taona izao, dia raiso saritsaina zany hoe ozina manao ahoana mamatotra anao amin'izao tsika miresaka izao. Dia vitana vavaka malemilemy ve? Vitana hoe zalo tsy tonga amin'ny sabata zao fa amin'ny herin'ny ray vao tonga any an-trano, vitana vavaka atsasakadiny ve manapaka an'izany ozina zany? Za tena milaza aminao fa sarotra tapahana ny ozina. Kanefa raha misy olona tena tapa-kevitra hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny faharatsiana rehetra, hiala amin'ny fiainan'izao tontolo zao, dia tena milaza aminao fa mora no manapaka an'izany ozina zany ho an'ny olona tapa-kevitra hivavaka. Fa raha olona mbola milalao fahotana dia sahirana eo izy.
zany hoe tsy maintsy misy ezaka avy amintsika zany manapaka ny ozona io hoe ianao mitotototo mandeha mivavaka manao ezaka manao asan'andriamanitra mivavaka mazoto mivavaka makeny am-piangonana matetika dia mpanompon'andriamanitra mivavaka ho anao manao délivrance anao dia azo antoka tsara mihitsy ny atapahan'izay ozony zay. Ny fanapahana ozona koa nefa tsy ny olona rehetra no afaka manapaka ozona, tsy zay te hanapaka rehetra dia mahatapaka ozona avokoa, fa mpanompon'andriamanitra manana fanomezam-pahasoavana manokana mihitsy araka ny tenen'i Jesosy tompo hoe iny karazana iny tsy azo avokana amin'inona amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikanana rery any. Rehefa nanontany amin'izay ny mpianatra dia zay ny tenenin'ny tompo hoe fa nanino zay tsy natafavoakana iny devoly iny, dia ozy hoe iny karazana iny tsy tafavoakana amin'inona amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana sy fifadikanana. Tsy hoe le olona narary no mifadianina teo, fa le mpanompon'andriamanitra le mivavaka ho an'le olona mihitsy mila herina fifadikanana ahafahana manapaka an'le ozona sy mandroaka an'le fanaratsy ao anatin'le olona voafatotra. Ny tompo rehefa nandroaka an'le devoly tamin'ny fotoana iny dia tafavoaka satria avy nanao fifadikanana 700 alina izy, zay izy vao nandeha nitory filazantsara. Dikan'izay zany ny mpanompon'andriamanitra afaka manapaka ozona dia mila mierina izay fifadikanana lavalava izay, fa raha hoe fifadikanana 3 andro 3 alina misy fiatraikany zany fa tsy maharesy satana zany, fa mila herin'andriamanitra mahery vaika. Raha ohatra moa le olona mahatsapa voafatotry ny ozona te hifadianina mihitsy vao may tsara zany dia arahana délivrance ataon'ny mpanompon'andriamanitra dia milaza aminao fa ho tapaka ny ozona amin'izay fotoana izay, ho tapaka ny ozona amin'izay ora sy fotoana izay. Zay ny toriteny fa hiditra ao anatin'ny vavaka délivrance tsika amin'izao ora sy fotoana izao dia manasanao ho antsika rehetra zay mahatsapa fa voafatotry ny ozona avy tany amin'ny eva zay dia apetrao eo ambony lohanao zany ny tananao ho antsika rehetra mpanaraka ny YouTube mivatana ihany koa apetrao eo ambony lohanao ny tananao amin'izao raha sy fotoana izao raha marary indray ianao maheno dia atovy amin'ny faritra marary anao ny tananao za anao délivrance anao amin'ny anaran'i Jesosy tompo iny somanantena fa hanafaka anao ny tompo amin'ny ity an'io ity. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tompo avy any Nazareta mbola afaka mivavaka ho an'ireto olona ireto naiza toerana andrenesany ity onjam-peo ity tompo dia mivavaka manokana ho azy amin'izao raha sy fotoana izao, mangataka ny famondraponao sy ny famelan-keliko tanteraka androany tompo hiantefa amin'ireto olona reto ny ran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ilay nitsangana tamin'ny maty, mirotsaka amin'ny fahafianoana ao anatin'ny tokantrano ao anatin'ny samatan'olona, dia androany dia mandidy an'ireo karazana falaratsy, ireo karazana ozona avy any amin'ny eva, ozona avy any amin'ny razambe izay mitondra fahoriana amin'ireto vehivavy sy lehilahy reto, roako amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Mandidy ireo fanaratsy mitondra fahoriana rehetra, mikala amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka amin'ireto olona reto amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Ny afon'ny fanemasina mirotsaka ao anatin'ireto olona reto, mandravarava ny programan'ny Satana, ireo karazana fahoriana, ireo karazana fampahoriana, ireo karazana fanaratsy manandevo rehetra, ny ozona rehetra tapahako amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Mandidy anao Satana, miala amin'ny olona io ianao zao dia zao, miala amin'ny olona io ianao zao dia zao, miala amin'ny lehilahy sy vehivavy io zao dia zao ianao dia mivoaka ny vavany ianao dia lasa, miala ny anatin'ny kibony any, miala ao anatin'ny fony ao, miala anatin'ny sainy ao, anatin'ny feritreretany ao, ireo karazana favesarana rehetra, adi-tsaina rehetra, alahelo, ratrapo, famoiza-po, fahadisom-panantenana, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy anao Satana, miala tena androany, miala amin'ireo olona ireo zao dia zao dia miala ny ozona rehetra tapahako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ozona mitondra fahoriana, ireo ozona mampararirary kibon'ny vehivavy rehefa tonga fotoana, miala zany ozony zany, ireo ozona mahatonga ny vehivavy saro-pirahana, miala zany ozony zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Potehako sy ravaravako amin'ny anara-maherin'i Jesosy ireo karazana ozona avy amin'ny Satana rehetra androany, ozona miampita avy any amin'ny eva, mitondra fahasarota-piterahana, miala amin'ny vehivavy bevoka rehetra, miala amin'ny vehivavy bevoka rehetra, naiza ianao maheno Satana, miala ianao androany, mivoaka ianao androany, tsy misy mijanona naray teneny daholo ny namanao rehetra, teneny namanao rehetra, mangoronetana anao miala amin'ireo lehilahy sy vehivavy eo, mangoronetana ianao miala amin'ireo lehilahy sy vehivavy eo, zao dia zao, roako amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Miala ianao Satana androany, mivoaka amin'ny olona io, mivoaka amin'ny olona io, zao dia zao, mangoronetana, may ianao androany, may amin'ny afon'Andriamanitra, toroko amin'ny afo fanemasina, potehako amin'ny afo fanemasina, amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta.
tsy ambinina tsy manam-pahefana ny ozina rehetra loany. Reo ozina miampita avy any amin'ny evo, ozina miampita avy any amin'ny ray aman-dreny, roako zany amin'ny anaran'i Jesosy. Reo ozina mitondra ditran-jazy, mitondra ditran-jazy, reo karazana ozina mitondra ditra amin'reto zazy reto, miampita avy any amin'ny ray aman-dreniny, tapahako amin'ny anarana Jesosy avy Nazareta. Miala ny ozina rehetra loany, miala amin'ny zazy io ny ditra, miala amin'ny zazy io reo karazana ditra rehetrarehetra. Madidinao Satana, miala inao androany, miala inao androany, lasinao voaka, roako amin'ny anarana Jesosy avy Nazareta. Miala aminaran'i Jesosy, mivoaka ianao androany, tsisy mijanona na ray ary, lasa mangoronentana daholo, mangoronentana daholo ny ozina, miala anatin'ny kibony ao, miala anatin'ny fony ao, miala anatin'ny lohany ao, anatin'ny vatantenany ray manontolo ao. Miala ny ozina, may amin'ny anaran'i Jesosy. May ianao Satana androany, may amin'ny afin'Andriamanitra, may amin'ny rahan'i Jesosy. Torako amin'ny rahan'i Jesosy avy Nazareta. Miala daholo ny ozina rehetra, miala ny ozina manandevo, ozina tsy fanjariana, ozina mitondra karazana fahoriana rehetra. Miala ny anarana Jesosy avy Nazareta. Ozina mahatonga ny ito vehivavy ito ampahoriany ny vadiny, ozina mahatonga ny ito vehivavy ito hitsakitsahany vadiny, aprafesiny vadiny. Miala io ozina io androany, lasa ireo Satana mivoaka. Miala amin'ny lehilahy io ny ozina, miala ny ozina zao de mangoronentana, miala amin'ny anarana Jesosy avy Nazareta. Tsy misy mijanona eto na ray any, tsisy mijanona eto na ray any. Lasa ireo Satana mandeha, lasa ireo Satana mandeha. May ianao androany, may ianao androany, may amin'ny afon'Andriamanitra. Toroko amin'ny afo fany masina, may izay mbola mijanona eo, may izay mbola mijanona ao anatin'ity tokantrano ity, ao anatin'ny vehivavy io, ao anatin'ny lehilahy io, may ianao na mijanona eo. Lasa ireo voaka vavany, lasa mangoronentana ireo Satana androany, amin'ny anarana Jesosy avy Nazareta. Potehako sy ravaravako reo fanaratsy mitondra fahoriana rehetra, reo fanaratsy mitondra fanandevozana, fampotehana rehetrarehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala daholo ny fahoriana ratrapo, miala daholo ny fahoriana mampitomany lava n'ity vehivavy ity, miala daholo reo karazana fahoriana, reo aretina mitondra fahoriana, aretina mitondra fahoriana. Miala ny aretina rehetra, na aretina faritry ny loza any amin'ny maso, any amin'ny sofiny, any anaty orona any anatin'ny vava any anatin'ny tenda any anatin'ny tratra, ny fovavony, ny tova, ny fisefona rehetrarehetra, ny aty rehetrarehetra. Miala any anatin'ny kibony any anatin'ny tsinainy, ny tranonjaza rehetrarehetra, any amin'ny lamosiny, any amin'ny colonne vertébrale rehetrarehetra any amin'ny ozina any anatin'ny tsoka sy ny vanitolana rehetrarehetra any. Mandidy an'izany aretiny zany zao de zao. Miala aminaran'i Jesosy. Levina ny aretiny, levina ny aretiny, tsy misy aretina tavajanona eto. Ny asma fahaseporana, reo karazana tension rehetrarehetra, reo karazana cancer rehetrarehetra, reo karazana fanaratsy mandendeha ao anatin'ny kibony, arety maso manjavozavo, sofina tsy mahare, vava tsy mahay miteny, reo arety mavony rehetrarehetra. Miala daholo zany aretiny zany, na aretin'inona na aretin'inona maheno amin'izao fotoana izao. Mivoa ny anarana Jesosy avy Nazareta. May amin'ny afo fany masina, toroko amin'ny afo fany masina, levona amin'ny anarana Jesosy avy Nazareta. Rava ny asan'ny devoly Satana rehetra. Ahitseo ny faritra manaranao raha lamalalo amin'ny tomporanabavy malala. Manasitrana anao Jesosy androany. Tsisy devoly tafajanona tsony eto. Sitrana ny aretina rehetra amin'izao rasy fotoana izao. Levina ny fivotosana rehetra. Miala daholo ny aretina tension, reo karazana aretina mitaiza rehetrarehetra, reo aretina nandany arena hatramin'izay. Levony zany amin'izao fotoana izao. Sitrana ianao, matanjaka ny malemy rehetrarehetra. Reo olona tsy nahetsika eo ambony fandriny, reo tsy mahetsika eo ambony fandriny, mandida ny fanaratsy mampalemy azy io mandida ny fanaratsy mampalemy azy io. Miala ianao Satana androany, miala ny amin'ny tongony, miala ny amin'ny lamosiny any. Miala aminaran'i Jesosy. Miala ny fanaratsy mampalemy ny olo ambony fandriny io. Zao de zao anao de mivoaka. Miala amin'io fandriny io ny fanaratsy rehetrarehetra. Miala ao anatin'ny fony ao, miala amin'ity vehivavy ity ray aman-dreny ity. Miala ao ny devoly mampalemy azy, mahatonga azy tsy mahetsika eo ambony fandriny. Zao de zao ray aman-dreny, raha malala, ranabavy, miarena ianao ambony fandrina de mandehana fa manasitrana anao Jesosy. Miala amin'io seza io de mandehana fa manasitrana anao Jesosy. Sitrana daholo ny karazana aretina rehetrarehetra. Androany kosa de mandroka an'ireo karazana devoly mitondra tsy fahitana azy, mitondra tsy fahitana azy, mitondra blocage, mitondra sakatsakana, fanamametra ny vola miditra, fanamametra ny fahasoavana tokony rotsaka, fanamametra ny fitahin'Andriamanitra. Roako zany amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Miala amin'ny tanan'io lehilahy sy vehivavy io.
miala ny fanana blocage rehetra, miala daholo ny fanaratsy mametra ny fiainana. Roako amin'ny anaran'i Jesosy ny valala-pikiky, valala-pandany arena, miala aminaran'i Jesosy, miala aminaran'i Jesosy, miala ianao satana androany, lasa ianao mandeha, lasa ianao mandeha, miala amin'ny olo ianao zao de zao, miala amin'ny olo ianao zao de nizao, zao de nizao. Ny fanaratsy mitona fahoriny amin'ny tsy fanananasy, ataony olona tsinitsinina izy noho ianao satana, ahilikiliky ny olona izy noho ianao satana, potika ny fiainany noho ianao satana, lasa tsy mahavoalo volan'olona intsony izy boka ny trosa no tsy fanana ny asa noho ny ataonao ry satana. Zao de zao ianao de mangoronetana, lasa ianao satana mandeha, lasa ianao mivoaka, miala anatin'io olona io, miala amin'io lehilahy sy vehivavy io, mandidy an'izany androany. Miala aminaran'i Jesosy, miala any amin'ny diplômany any, miala any amin'ny fahaizany any, miala ao amin'ny dosiany ao, miala ao amin'ny dosiany rehetrarehetra ao, ny fanaratsy rehetrarehetra mitondra blocage, tsy mampahita fiteny taratasy apetraky ty olona ity, miala aminaran'i Jesosy avy any Nazareta. Leviny ianao satana androany, rava ny asa ratsy ny satana rehetra, rava amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raha anao Jesosy malalako, mandrakotra an'ireto olona reto, manafaka azy androany, manapaka ny ozina avy any amin'ny evy, reo fanamepita avy any amin'ny evy, reo fahoriana miepita avy any amin'ny evy. Tompo, afao amin'izany reto olona reto androany, tsisy ozina anapahefana amin'ny intsony, fa tapahako amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta zany, ravako amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta zany, tsy manapahefana amin'reto lehilahy sy vehivavy reto intsony ny ozina manomboka androany. Tompo, mamindrafo ianao amin'ny androany, mamelany elony tompo, afao amin'io karazana ozina io izy. Matoky Andriamanitra fa miasa ianao, matoky fa miasa ianao ary manafaka an'izy reto eto ianao tompo malalako amin'izao fotoana izao. Ninina karazana fahoriana vokatry ny ozina amepita avy any amin'ny eva tompo, indrindra ny vehivavy izay miaino anatina fahoriana amin'izao rasy fotoana izao, de mivavaka manokana ho an'izy reto tompo, ianao anafaka azy amin'izany geja rehetrarehetra zany, ianao anafaka azy amina geja ny ozina tompo malalako, reo karazana fanahana mena rana rehetra, fananomena rana ela, fanamamitaka rehetra, roako zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Miala ao anatin'ny kibon'ireo lehilahy sy vehivavy reo, miala ao anatin'ny kibony voaka amin'ny vavany de lasa, miala ny fananomena rana ela rehetra, roako amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Miala ny fananomena rana ela, zao de mangoronetana, miala amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Tsy ambinina, tsy manapahefana, le voniko amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa ianao mena rana mandeha aminy, lasa ianao mivoaka, miala amin'ny tokantrano io, miala amin'ny tokantrano io, miala amin'ny tokantrano io, hitsahako ny lohanao amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta, amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Samitsika any anatin'ny tokantrano any, manitsaka ny lohany mena rana amin'izao fotoana izao, avereno amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy hoe hitsahako manomboka androany ny lohany mena rana, avereno foana zany, hitsahako manomboka androany ny lohany mena rana, itsony mena rana androany, miala aminao ny mena rana androany, miala reo fanamamitaka rehetra, miala reo fanana mena rana, hitsahanay ny lohany mena rana amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Efa voaozina ny mena rana, fantaranaky ny vehivavy anitsaka ny lohany, noho izany hitsahanay ny lohany mena rana amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy tompony tsangana tamin'ny maty. Rava ianao satana, rava ny programany mena rana, reo fanana mena rana mitondra fisaraha-panambadiana, reo fanana famisaviana rehetra, roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Miala daholo zany rehetrarehetra zany, lasa ianao mena rana mivoaka amin'ny tokantrano io, mivoao ianao androany, rofo daholo ny entanao rehetrarehetra, teneno ny namanao rehetra, teneno namanao de lasa mangoronetana daholo. Tsisy mijanona na ray ary, tsisy mijanona na ray ary, may amin'ny afin'Andriamanitra raha mbola mijanonao, amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Rava merin'ny maizina rehetra, Jesosy ho magnataka ho an'ireto olo reto tompo, arovy amin'ny raha anao izy androany. Matoky anao tompo fa miasa ianao amin'ny tianao ity, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra Jesosy malalo, amen. Ya, zay zany nivavaka sy ny fampianarana naroso teto tamin'ity anio ity a. Mino fa nanafaka atsika ny tompo a tao anatin'izay vavaka délivrance izay a. Marina moa fa mitohy mandritra n'ity herinandro ity zany a ny vavaka fanafahana sy ny fampianarana ozina, de ny alarobio avy zao a, de alarobio manomboka amin'ny 2 ora tolakandro a, isy vavaka délivrance mivantana eny Manaritsoa Isotry manomboka amin'ny 2 ora tolakandro a, izany fotoana izany a, isiny vavaka fanapahana ozina, délivrance fanapahana ozina, anapahantsika ny ozina mepita avy any amin'ny eva,
ho fotoam-bavaka lehibe ny alarobio avy zao io, ka dia asaiko ampitiavana isika rehetra zay tena matsapa mila famonjena aingana te hivoaka mamiratra amin'izay ao anatin'izao fiainana mandalo zao dia tongava manatrika ny fotoam-bavaka amin'ny alarobia avy zao io. Fa dia ho tononontsika ny larina tarobia ahafahantsika mandefa ny afatra amin'izao ora sy fotoana izao reto ny larina tarobia ahafahantsika mandefa ny afatra amin'ity an'ity ny Airtel dia ny 033 71 343 35 033 71 343 35 na ny 033 64 478 44 033 64 478 44. Ny telma kosa dia ny 034 55 542 72 034 55 542 72 na ny 034 29 546 91 034 29 546 91. Reo ny larina tarobia ahafahantsika rehetra mandefa ny afatra ety amin'ny onjam-peo mivantana amin'izao ora sy fotoana izao. Afaka mandray anjara ihany koa isika rehetra ny ivelany ihany izay mahita ny mivantana amin'ny YouTube amin'izao ora sy fotoana izao. Marihana moa zany fa mivantana amina vidéo mihitsy ny amin'ny YouTube dia afaka manaraka zany tsika amin'ny YouTube zany no atsika ny ivelany na eto Madagasikara na ny amin'ny province rehetrarehetra dia afaka mahita an'izay daholo zany amin'izao ora sy fotoana izao. Fa dia angataka hira ao amin'ny teknisianao isika dia aorian'izay hira izay dia miditra eto ihany rehefa avy eo mamaky ny afatra ao amin'ny tapany faharoa.